Faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Amin'ity androany ity a no hevitra jerentsika dia izao, mety ho very ve ny famonjena? Mety ho very ve ny famonjena? Mety hoe efa voavonjina anaiky an' Jesosy ve ianao dia mety tsy ho voavonjy indray avy eo? Sa ve hoe ianao rangary efa nanolo teny an' Jesosy indray mandeha voavonjy manak'izay ianao dia voavonjy foana n'inona nataonao? Ahoana ny hevitrao amin'izany? Inona ny fahamarinana? Dao a resantsika izay. Misy manana fomba fijery samihafa tsika ny amin'izay. Misy miteny hoe rehefa nandray ny famonjena atao amin'i Jesosy ianao dia voavonjy mandrakizay ianao. Ninona nataonao? Tsy ianao manao an'io fa Jesosy mamonjy, voavondro mandrakizay ianao. Misy indray no miteny hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, tandreny fa raha vao tsy mitandrina ianao very ny famonjena iny. Inona ny marina? Atao anatin'ny Baiboly ny jerentsika. Atao anatin'ny Baiboly no arahantsika mba ilaza an'izay teny izay izay voasoratra ato. Fanahy masina no ianterantsika tony ny mahazatra, hitarika, tsy fisainan'olombelona, tsy resaka ara-nofo, fa resaka hoe fanahy masina rinona ny voalaza ato. Ny teny koa Jesosy izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fanahy sy fiainana. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Tiako lazaina voalohany indrindra aloha, tia ny fanahy masina tsindriana dia izao. Ny famonjena sy ny famonjena anao dia noho ny fahasoavana. Fahasoavana ny namonjena asy ianao. Efesianina 2:2-5. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mazava zany izay aloha. Tsy avy amin'ny asa fanao isy irehare. Na tonga na voavonjy, tsy no za tsara, tsy no za hoe zanaka pastera na zafikelina pastera, tsy no za hoe endriendry foana, tsy no za hoe tsy dia nisotrotsotro, tsy dia nifokafoka, tsy izay no namonjena anahy. Fa namonjena anahy dia tiany Jesosy fotsiny ahako, dia nivonjeny ahako. Tsy nisy asa nataoko, tsy nisy vola nalohako, tsy nisy fanompoana nataoko, tsy nisy fiezahana nataoko, fa tiany fotsiny aho dia nivonjeny. Mahafinaritra be any amin'ny Salamo 9:20 dia misy hoe namonjy ahy izy satria tiany ahako. Zay fotsiny. Dia ianao koa ohatr'izay, izay manaraka eto, na mitaonina tsy tapesipesenina efa mihoatra amina kilômetra maromaro anao mihitsy ary fahotanao, ary tena hoe ambany fahotana tanteraka ianao, fahasoavana ny namonjena anao dia tianao Jesosy, dia vonjeny fotsiny ianao. Fahasoavana ny namonjena anao. Na inona aditrana sy alotoana nataonao, sy tena hoe faratsiana nataonao, tianao Jesosy, ary fahasoavana ny namonjeny anao. Fa tsisy zavatra famendrehana. Ary mbola vitany mamonjy anao ary tsisy ady hevitra zany. Ao amin'ny Petera ao dia milaza mihitsy hoe talohan'ny fanorenana zao tontolo zao, talohan'ny fanorenana zao tontolo zao dia efa nomanina Jesosy. Manaiky an'izay 100 fahasoavana ny namonjena. Fahasoavana ny namonjena. Ary efa nomanina talohany ianao mbola tsy teraka ara dia ny famonjena efa nomanina anao an' Jesosy. Manaiky an'izay mihitsy aho. Zao amin'izay ary azonao ny famonjena. Vita ny famonjena. Manahoana? Voavonjy amin'izay. Amen, voavonjy amin'izay ianao. Ary tsisy maharombaka ny eo am-pelantanan'ny Tompo. Marina koa zany. Tsisy maharombaka ny eo am-pelantanan'ny Tompo. Fa izao miditra amin'ireo fa izao amin'izay. Fa izao, tsika tsy robot. Za tsy robot, ianao tsy robot. Fa ianao nametrahan'ny Tompo saina, nametrahan'ny Tompo fahafahana, nametrahan'ny Tompo fahalalana, nametrahan'ny Tompo fahendrena, dia napetrany ianao hisafidy na handray azy hatramin'ny farany na tsy handray azy hatramin'ny farany. Zay ny zavatra misy. Zany hoe ny tiako lazaina dia izao, mila tazomina hatramin'ny farany famonjena. Mila tazomina hatramin'ny farany famonjena. Ato amin'ny fanoharana nazain'i Jesosy, ao amin'ny Apokalipsy, ato amin'ny epistilin'i Petera, dia misy milaza hoe misy fiemorana. Zany hoe misy fiemorana. Ary rehefa misy fiemorana zany a, dia rehefa miembotra an'ike dia maty. Rehefa miembotra dia maty. Ao amin'ny Hebreo koa dia misy an'izay. Zao ary ny lazaintsika. Voavonjy ianao noho ny fahasoavana fa mila tazominao ny famonjena. Raisitsika Filipianina. Filipianina 2:2. Hoy izy hoe miasa mitahotra siovotra hatateraka ny famonjena anareo. Filipianina 2:2 dia izao ny voasoratra ao. Filipianina 2:2 andininy 12. Filipianina 2:2 andininy 12. Koa amin'izany ry malalako
tahaka nanekenareo matrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo izaho miasa amin'ny tahotra sy ovotra atanteraka ny famonjenanareo. Mazava be zany, miasa amin'ny tahotra sy ovotra atanteraka ny famonjenanareo. Izany hoe mila tazominao hatramin'ny farany io famonjena io, ary izy hoe miasa amin'ny tahotra sy ovotra. Dia dikan'izay zany dia zao mety ho very io famonjena io raha vao tsy tazominao hatramin'ny farany. Marina fa ianao tsy matazo tena fa ny tompo miazona anao. Marina hoe tsisy marombaka zay ampelantanan'ny tompo, tsisy marombaka mihitsy eo fa ianao no miala eo. Tompo tsy manery ianao fa fitiavana ny azy, tahaka nametrahany any Damaseva tao amin'ny Sahedena, fitiavana ary nametraka fahalalana izy tao amin'ny Damaseva. Aminao koa amin'izao famonjena anao zao, fitiavana mametraka fahalalana izy. Raha miala ianao dia ho very ianao. Miasa amin'ny tahotra sy ovotra atanteraka ny famonjenanareo. Mazava be zany teny zany hoe mila tanterahana hatramin'ny farany famonjena. Ao amin'ny Romanina dia milaza ihany koa hoe tsika dia voavonjy fa amin'ny fanantenana. Amin'ny teny frantsay zany nous sommes sauvés mais en espérance. Zany hoe vita ny famonjena teo amin'ny azy fizaliana, voavonjy aho zao fa mila hatramin'ny farany. Rehefa tena tonga eny amin'ny rao lanitra Jesosy, eo vao tena hita hoe tanteraka ve, vita ve le famonjena. Fa voavonjysika hozy izy fa amin'ny fanantenana. Amin'ny Romanina misy an'izay soratra eo ambany eo ihany izy rehefa avy eo. Fanantenana namonjenantsika. Dikan'izay mila tazomina hatramin'ny farany ny famonjena. Mila tazomina hatramin'ny farany ny famonjena. Zavatra manaraka tiana lazaina amintsika dia zao. Rehefa namita ny famonjena io Jesosy dia zao koa ny zavatra voasoratra. Korintianina faharoa toko fahafito. Korintianina faharoa toko fahafito andiny voalohany. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala, dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny faharotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Io koa dia efa mazava. Aoka isika hozy izy anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny faharotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana antsika. Misy asa zany ataoko. Misy asa ataoko. Azoko itazomako ny famonjena. Fanoharana napetraka Jesosy nge mazava be. Mazava be Matthieu toko 5:20 io. Nisy virjiny 10 tao. Virjiny 10 midika hoe fiangonana Jesosy. Virjiny 10 fa atao amin'le virjiny 10 ny zara roa mazava tsara, ny 5 endry, ny 5 adala. Ny 5 endry natahirin'ny solika hatramin'ny farany. Ny 5 adala nanana ziro, fanaovan-jiro fa nisy ny solika. Samy fiangonana reo. Ary reo samy sondry tory satria ela mpapakatra. Fa rehefa tonga amin'izay mpapakatra, nisy disqualifié zany hoe niala, nitsoka, nesorina, tsy kôty satria tsy nitahirin'ny solika. Nefa ny antsoina azy inona? Virjiny 10. Inona ny antsoina azy? Ho ampakarina. Inona ny antsoina azy? Fiangonana. Izany hoe antoka afahanao mitazona amin'ny famonjena ary afahanao hiakatra amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny tahirin'ny solika ianao dia ny fanamasina, ny tenin'Andriamanitra izay manazava anao. Fa raha hoe nandray an' Jesosy ianao anaterika indray dia lasa ianao miverina amin'izao tontolo izao, lasa ianao misotra, lasa ianao migioka, lasa ianao mbola mirahira amin'izao tontolo izao, sy ny sisa sy miraitsokomakoma amin'izao tontolo izao, miaroaro amin'izao tontolo izao. Potika le famonjena, rava le famonjena. Any amin'ny Petera any Petera dia miteny mihitsy hoe ny alika no miverina indray amin'ny alohany ary ny kisovavy efa misasa avy ny sasa no miverina mihoso-potaka indray. Midikany zany hoe famonjena io tena mbola amin'ny fanantenara ary mila tazomina hatramin'ny farany. Satria efa zavatra efa azo fa raha miverina any amin'izao tontolo izao indray ianao dia misy an'izay mihitsy. Nao aloha jerentsika aloha izay Petera izay. Petera faharoa. Petera faharoa andininy Petera faharoa toko faharoa andininy faharoapolo. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotony izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy, voalaza mihitsy zany hoe olona converti, olona nandray an' Jesosy, olona nateraka indray, olona nandray ny famonjena. Tompo sy mpamonjy nefa voasingotra izany ray ka aresy. Zay mahatonga an'le hoe ao amin'ny apokalipsy ao anao, ny apokalipsy iray manontolo milaza ao amin'ny fiangonana 7. Ny teny miverimberinao dia inona? Zay maharesy. Mazava tsara treto mazava tsara
zay ny fahamarinana. Raha misy efa afaka tamin'ny fahalotony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasingotra zany ndray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany fa tsara aminy raha tsy nahalala akory izy, tsara aminy raha tsy nahalala ny lalàn'ny fahamarinana toy zay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nahalala zany izy. Hitanareo mampatahotra ane io e, mampatahotra io. Paoly de miteny mihitsy hoe asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko so za efa nitory tamin'ny sasany indray no lavina. Ensana be nge zany e, za mitory ny ty miomany ty efo 80 angamba zao, raha tsy miambina ako, raha tsy manisy mafy ny tenako mangana ako, dia za efa nitory mibebaka ianao nandray famonjena fa izany efa tsy miambina, tsy manisy ny tenako mangana dia ho lavina ako, ho lavina ako fa mila miambina ako. Lasa niditra moa le amin'ny Paoly teo fa le amin'ny Petera zao dia hoy izy Petera hoe fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalàn'ny fahamarinana toy zay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nalala zany izy. Efa niatra aminy ny ohabolana marina hoe ny amboa miverina amin'ny lony ary ny kisovavy efa nisasa dia mihosom-potaka indray. Mampalahelo nge zany be da be nge ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mitory sy manambary ireo nanana antso tena spesial authentique atao amin'i Jesosy e. Ary tena nanana antso spesial fa ahoana, tratra ny fitiavana vehivavy aveo e, tratra ny fitiavam-bola aveo e, tratra ny fitiavana voninahitra aveo e, dia lasa any amin'ny tsy izy tsony ny fitoriana. Le fahasoavana manaraka foana, le don manaraka foana, le grâce manaraka foana, le hoe manasitrana na teny tsy fantatra, mamany olana, misy fahagagana manaraka foana izy satria rehefa mamaky ianao amin'ny Romanina toko fa 6 na toko fa 10 dia hoe tsy manenana n'Andriamanitra ny amin'ny fanomezana nomeny. Zany hoe misy olona zany efa tsy ao amin'ny fanjakana tsony, efa tia le hoe ny alika miverina amin'ny alohany sy ny kisovavy efa misasy ty efa tsy ao tsony, fa rehefa metra tanana izy mbola misy sitrana. Rehefa mandroaka demony izy mety mbola misy afaka, rehefa manao fitoriana izy mety misy menjera, misy mitomany, misy daholo zany le manifestation. Satria nahoana Andriamanitra tsy manenina amin'iny don nomeny iny, fa le olona nefa efa tsy ao tsony, efa tsy ao tsony. Zay nge ny tena mila fananana discernement, fahafantarana ny fanahy, satria be da be ny ohatran'izany efa niala tamin'le fahamarinana fa le ositra sy le famantarana nanaraka foana satria tsy esorin'ny tompo iny. Dia zay le fandrika be oay, za ty efa miantoka vehivavy ray amina vila ray ary akoatra ny vadiko, za ty nefa mbola mahita olona amina 10 000 atao amin'ny fiangonana ary be da be ny sitrana, be da be no afaka. Dia mieritreritra hoe mbola mandeha foana izany, za ty efa miarakaraka mampirafy ary mamitaka ny vadiko nefa mbola mandeha foana, fitaka be le izy. Dia sao dia nao gaga hoe aisy mpanompon'Andriamanitra ty va jereo ametrahany tanana dia sitrana, ametrahany tanana dia menjera, ametrahany tanana dia tena mitomany, famantarana daholo zany, fandrovono no amantarana ny azo. Parenthèse kely zay. F'izao ny alika no miverina amin'ny alohany, kisovavy efa misasa mihosom-potaka indray. Mampalahelo be da be ho an'ny voantso fa avy eo ny verina, tratra ny fitiavam-bola, fitiavana vehivavy, fitiavana voninahitra, lavo tanteraka. Fa mila miambina zany e. Misy antony nge Jesosy miteny foana hoe miambeny e. Alolohany andehanan'i Jesosy hiakatra ho any an-danitra, zay no nafarany tamin'ny mpianatra, miambeny ianareo, miambeny ianareo. Petera koa dia milaza zany. Petera voalohany toko fa 5, mahonona tena miambena fa ndevoly fahavalonareo mandehandeha taka-liona mitady zay arapany. Zany hoe tsy hoe vita ny famonjena dia vita ny famonjena dia zay dia hanokatra lalana ianao, fa horombasany devoly ianao raha manokatra lalana. Tsara Jesosy mampianatra izy ary za koa dia mianatra miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Hita eto mihitsy zany hoe le famonjena fa voaray fa mila tazomina hatramin'ny farany. Ndao jerentsika koa le hoe asiako mafy ny tenako mangana teo fa mila raintsika koa zay. Korintianina voalohany toko fa 10. Miazakazaka ozy izy fa tsy miazakazaka manao aventure hoe mandehandeha fotsiny. Manao boxe ozy izy Paul fa tsy manao boxe amin'ny tifitra rivotra, fa ny tenako mihitsy no asiako mangana, ataoko mangana, andevoziko. Fa sao dia za efa nitory indray no lavina avy eo. Mazava be zany, mazava be zany. Korintianina voalohany toko fa 10. Korintianina voalohany toko fa 10 dia zao voasoratra ao hoe ozy izy hoe Korintianina voalohany azafady toko fa 6. Korintianina voalohany toko fa 6. Andininy
faefatra amby roapolo. Tsy fantatrareo fa izay rehetra miazakazaka ao amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety lo ihany, fa isika ny tsy mety lo. Inona ara ny fepetra raisina? 9:20. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Aza manao kitoto rehefa miazakazaka miaraka amin'ny Jesosy, rehefa ota dia fadio, fa aza milalala hoe anota dia ifona rehefa avy eo. Tandremo so tsisy andro ifonana. Ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko. Fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Mety ho very ho famonjeny io raha lasaina bavy raha tsy mitandrina ianao. Saoly, olona nahantsony zany Saoly zany ho mpanjaka, olom-bohositra zany ary nividian'Andriamanitra, fa nisy tsy fankatoavana tao, nisy tsy fankatoavana tao. Rehefa hoe vonohy daholo izay tokony ho vonoina na iza, izay zava-pady aza raisina, mbola niraisiny Saoly ihany. Teo izy dia niteny hoe fa teo ny ray, teo ny bahary, teo ilay nifidy dia niteny hoe laviko a Saoly. Ary efa hita olona araka ny foko dia Davidy zany. Saoly no fidiana, fa i Saoly no lavina avy eo. Tandremo zany raha lasaina bavy, vidiana nefa ny lavina avy eo. Any amin'ny Apokalipsy amara-parana antsika azy, ao ny tena zavatra. Apokalipsy zao no voasoratra ao amin'ny fiangonana ao a Efesosy, dia zao no voasoratra. Apokalipsy 2:5. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba. Tanao le fiangonana mihitsy ty resahan ty hoe mibeba, fiangonana nefa mbola tenenina hibebaka. Tsarovy tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Mazava be zany, mazava be zany fiangonana Efesosy Apokalipsy 2:5. Amindra fanaovan-jironao. Inona fanaovan-jiro? Fanamasina. Inona fanaovan-jiro? Io mahafiangonana ny fiangonana. Rehefa mialo io fanaovan-jiro io, maty ny fiangonana, tsisy ny fiangonana. Rehefa tsisy izy maty izy very izy. Zany hoe zava-dehibe hoe fanaovan-jiro ny fanamasina, hiala aminao ny fanamasina raha toa ianao ka tsy mibebaka. Mazava be io teny io, mazava be io teny io. Halleloja. Toy izantsika indray, mazava be zay teny zay mazava be zay mola petraka hodinianao zay. Apokalipsy 2:7. 5. Apokalipsy 2:7. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Mazava be zany hoe izay maharesy dia tsy ho vonoko amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Zany hoe mety voasoratra ao ny anaranao io, fa mety gomainy io, mety fafana gominy io rehefa tsy miambina ianao, rehefa tsy mibebaka ianao, mety gominy io. Mazava mihitsy Apokalipsy 2:7 hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka izy ireo koa, ka tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko eo anatrehan'ny anjeliny. Afaka avadika zany io dia hoe izay tsy maharesy dia tsy hitafy lamba tahaka ireo koa, ary ho vonoko ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana, ary tsy anaiky azy eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny ahako. Miverena raha ohatra ianao nanota. Aza miteny hoe za voavonjy foana, na inona ataoko ty, na inona ataoko ty. Maty amin'izany, very amin'izany, poziny zany. Ary misy miteny anao zany hoe voavonjy foana ianao, fa ndana aloha atao zay atao fa raisin'ny Jesosy ianao. So dia tsisy fotoana hibebahana ohatran'ny izy ty rahalan'i Jakoba. Esau nitomany mihitsy tady fibebahana fa tsisy azo atao. Ary eo amin'ny Hebreo koa dia zana be hoe zay efa nazavaina, efa nanandrana, efa ninana, nefa tsy nandahany indray, nanitsakitsaka amin'ny fahasoavan'i Jesosy, maty, tsy azo overina intsony. Dia tena ho anao zany teny zany miambena, tazomy hatramin'ny farany famonjena. Fa ozy ny teny hoe aza mamono ny fanahy, aza mampalahelo ny fanahy, aza mamono ny fanahy. Mety alahelo io, mety ho faty noho ny ota zay atao. Miambena raha lasaina bavy, fa mety ho very ny famonjena raha tsy tazominao hatramin'ny farany. Fa napetraka Jesosy ho tompon'andraikitra ianao, fa miankina amin'ny fahasoavana anatin'izany rehetrarehetra zany. Amen.